Ya mba te resaka kely ny amin'ny le boy kely fetra izy iny ilay le mirany amoron-dalana ka nampiny Big MG dia raha tsy diso aho mijery ny résumé ny tantaran'izy io de hoe teny amoron-dalana izy no hitany nga Big MG dia nokarakarainy nampiny ary soranazy be deaibe zany nampina ihany koa raha tsy diso tamin'ny resaka désintoxication satria manana problème am'izay izy dia zao niverina indray nanao ny ataony dia niverina amoron'arabe ny hira dia mandeha moa ny réaction ao ny mandeha amin'ny sentiment hoe mampalahelo be ao ny tezitra hoe Andriamanitra nanome fa balitany tsy ambinina ao ny teny hoe ny adalany sy ny sisa bon réaction moa samy manana ny réaction fa za manokana manoloana ny tranga ohatran'ireny dia ity misy zavatra zay efa noresahako teto raha tadidinareo nisy le ray aman-dreny atao hoe pastora Raben'Andrasana Jean izay nampianatra anay de niazy indray tany amin'ny fanampiana ireo vehivavy mpampanofa-tena na mpivarotena hoe ny hanafana azy tanteraka amin'izay fomba izay dia fanafana ifotony ary ny teny mihitsy izy hoe sadiniko mandrakizay ty tenin'ny pasteur Raben'Andrasana ty hoe azadino ozy izy fa ny fahantrany olona ozy izy matetika de tian'ny olona satria iny lasa fond de commerce zany hoe misy karazan'olona mi-entretenir mihitsy an'ilay toy victimisation mba hahatonga ny attention-ny olona ho any amin'ny foana donc zany ny tena fond problème le pauvreté tsy ilay tsy fananana asa tsy ilay tsy fananana ninina fa misy problème psychologique mihitsy le olona dia io no mila vahana ozy izy satria ninina ataonao aminy ao dia raha nao tondraka kanakany io zero fotsiny nitsika malagasy samy kaikikaika ny amin'ny fahoriana ny amin'ny tsy fisina ny amin'ny fahantrana sy ny fanararaotana ataon'ireo olona rehetra zay nanaraotra antsika vahoaka malagasy fa une fois tonga ny propagandy dia adino ilay fahoriana fa tonga dia vao mahazo an'le t-shirt vao mahazo an'le vary kapoka vao nahazo an'le menaka ray tavoangy dia tonga dia miova ny imagen'le olona zay lazaintsika fa tsy mety teo zany hoe nahatondraka amintsika malagasy aza io zany inkany fetra iny na de hotoratsika vato ary fetra dia saritsika io ohatran'le kany Davida tadinareo Davida mpanjaka rehefa notenenina tanam-paminany hoe misy tantara kely ty mpanjaka mba olazaiko aminao nisy olona nanana ondry anankiray dia iny fotsiny mba hananana de nalain'le voisin teo anilany ny ondriny nefa izy manana be deaibe ina tokony atao an'izany de mila vonono zany eto ty ho tsaraiko de ozy natana hoe ianao ane zany mpanjako de io sary io nataoko atsika hoe mailaka tsika ny hitorabato any fetra zay mety manana ny rarintsika anatin'le izy hoe tsy mahay manararaotra sy tsy mahay tsy saritiavina fa saritsika vahoaka malagasy io saritsika io satria ninina ny atao antsika na ho tobasanao miliara aza reo gasy io rehefa tsy ny formatena mihitsy ny sainy dia tsisy fampandrosona zany eto tadidinareo ngamba tamy voavity ny lalan'ny rokady iny dia même pas 4 semaines après iny de fa nangalariny olona ny zavatra zay azo angalarina tena zay zavatra zany hoe le problème tsy resaka tsy fananam-bola le problème tsy resaka fahantrana fa le fahantrana saina ka eto zany dia izay no zavatra anankiray izay tiako mba ilazaina amintsika eto hoe salamikany fetra iny raha te hanampy azy tsika de tsy ny fanomezana azy asa aloha tsy ny fanomezana azy contrat amina hira de hoe tafita izy neritretra ve nareo fa rehefa tafita ny olona anankiray na koa manana ny antony asa izy dia lasa olombanina c'est pas le travail qui rend la personne notable fa ny sainy donc kany fetra zany raha ohatra ka tena misy amintsika ny te hanao zavatra amin'ny boy kely iny dia mila prise en charge psychologique aloha psychosocial le social manao daholo tsika fa le psychologique satria mbola tsy vonona ny handray
fanampiana mihitsy ny sainy fa ny sainy mihitsy no passoir. Tanareo ohatran'ny passoir rehefa atobaka ao ny rano tonga dia miraraka fotsiny le izy, tsy mbola tanana anankiray afaka mandray fa mbola passoir dia hery-po verimaina. Isorina be deaibe aloha ianao nge Big MG nanampy azy, isorina ianareo zay mpinamana taminy fa tsy mbola tany le phase ohatran'le hoe efa natao désintoxication azy. Non, ny désintoxication efa ty aoriana zany hoe manala le zavatra toxikany am'le olona fotsiny, le effet secondaire n'lay na ny fisotroana zany na ny rongony. Fa tsy midika kory rehefa natao désintoxication anao de tsy miverina mifoka rongony tsony, tsy miverina mitsindrona roro tsony, tsy miverina misotro toka intsony. Fa efa ty am deuxième phase ny désintoxication rehefa tena sitrana psychologique le olona et spirituellement parlant, zay vao hoe andao am'zay ary désintoxiquer. Fa tsy ny désintoxication no mahatonga le olona hiarina. Firy ny olona manao rechute de lazaitsika hoe sarotra pina, tsy hoe sarotra pina fa mbola tsy sitrana izy, fa mbola marary, ka marary le zalahy igny. De tahaka zay koa na ny fiarahamonitsika malagasy, ka ninona no atao an'le olona eo raha mbola ny saitsika, ny fotom-pisainatsika no mbola voa, de na firy miliara no tonga eto de volarina fotsiny zany. Donc zany ho anareo zay mpitondra sy manam-pahefana ary nareo zay mieritreritra hitondra Madagasikara dia dinionareo zay zavatra ahoana ny fomba hanabeazana indray mandeha refondation ny fanabeazana ny vahoaka, tsy resaka zaza tsony fa ny vahoaka, satria no potehina mihitsy ny fisainan'ny malagasy, ninina ny potehina mihitsy le izy mba hahatonga azy hiakin-doha. Dia mahafinaritra ny sasany io tsika miakin-doha io satria lasa ina moa zany lazana ohatrany hoe mesiro zareo, nefa zareo no nahatonga an'le fandravana dia lasa dépendant mandrakizay. Donc zany raha mbola tsy tonga am'izay phase zay tsika, ninina fanampiana ataotsika eo dia very maina fotsiny zany. Zay ny mba afatra kely fa dia mitondra fisaorana ho an'izay nanampy azy fa jereo aloha hoe inona aloha ny prioritaire, zay vao resaka social zany. Misaotra tsika rehetra tompoko.